raha vatao anaty indray-mpimaso ny nofinofiny andrianataony Silvestre sy ny fianakaviany nanovana ity trano ity ho biriky. Tao anatin'ny tsinam-pozina mantsy dia rava tanteraka izany ary ny tena mafy dia maty tao ihany koa ny vadiny, ny zanany iray ary ny zafikeliny iray. Tao zany zareo nitery tao anelakelan'ireto rindrina sy ity korodina ity fa le korodina moa zany nilatsaka niotsaka any ambany any. Le korodina zany zao tototrao am'izao? Ie, iny tazantsika vary ambadika le avy any ambany iny korodina izy zany. Dia ity rindrina ity sy ity apahana korodina tavela eto ity tao anelakelan'ireo izy zany no nitery. Ahoana ny fomba nisikiranareo an'le izy tao? Ny fomba nisikirana anazy tao ity zany le zahana natosika fa le pression an'le tany avy aty efa tena tsy nisy nikisahany ity tsony dia le zahanay nongotana le rindrina teto satria teto mbola nirafitra tsara ny rindrina tamin'izany dia le zanany anankiray no taty amin'ny sisiny taty le avitrako voalohany, izay zany no avitrako voalohany. Dia le iray farany avitra tary amin'ny farany sisiny tarifa misy masinina latsaka avy any ambony zany nanery an'le zaza anankiray le zafikely dia miaro an'le anankiray mba tsy tery zany le masinina zany tao anelakelan'le masinina aloha zany mba nisy espasy nahafahan'le anankiray miaina dia le masinina io teo ambony le zafikeliny mihitsy sy nasoroka zany. Mety eo amin'ny tany firy teo moa le trango io dia ahoana ny nahenonao an'le izy? Za ato amin'ity ato ambadika ato ity io rindrina io manasaraka anay dia vao iny fois zany hoe nisy mipoaka indray mandeha le hazo zany hoe tapaka dia niazakazaka namotrano dia tonga dia niakatra tato amin'ny tato. Le ramatoa tamin'izaho vao niakatra tato mbola namaly anahy tsara hoe ato ambany ato zahay. Dia le zaza moa nitomany, le zaza anankiray avitra le atarihany le zokony 9 taona io sy le zanany anankiray tato iny nitomany dia mbola niantsoantso ihany hoe tonton vondreo zahay le zanany anankiray le bebe iny fa izy telo mianakatata ampovoany zany no tena tsisy fikatsoana mihitsy fa le mamany io tena mbola namaly anahy mihitsy tamin'ny voalohany ato ambany ato zahay. Tamin'ny voalohany aloha zany zahay telo no teto, le zanany lamatoa sy misy zanako zoko anankiray zay tao ambany natory tato ambany tato koa dia zay no mifanampy teto. Dia le fokon'olona somary nisy fahatarana zany le fokon'olona fa nanampy nisy fokon'olona nanampy anay ihany teto rehefa tena tamin'ny folo sasany nanomboka mipoaka le izy folo sasany alina? Amin'ny folo sasany alina. Niorana avy be amin'ny orana tsy dia avy ny orana ka tsy tena avy fa tao alohan'izay ny orana ny avy be ny orana tao alohan'izay dia nitsahatrahatra ny orana dia nisy an'iny fiotsahana iny dia teo amin'ny adiny iray sasany teo zany nisikirana endry zareo tao. Zany hoe nareo mpiara-monina ihany nitsikitra anazy teo vao tonga mpamonjy voina sa hoe efa andalana ho eny amin'ny hôpitaly zay vao mifanena aminay ny mpamonjy voina. Efa voasikotra daholo zany izy mianaka zay vao tonga mpamonjy voina satria ary masera ary ambony ary zahay no mifanena amin'ny mpamonjy voina sy ny ambulance. Dia mianaka ny tao fa reo telo reo no maty? Dia mianaka izy. Dia iza le roa tsy maty? Le roa tsy maty zanany manarakaraka an'le valivolana tao alohan'le valivolana, zanany valivolana zany maty izay tena mety hoe niezaka niaro an'le zanany izy dia nefa le pression an'le tany le niotsaka nanindry azy tao dia tena voatsindrony tao le zaza satria tena mbola nakipako mihitsy ny tanany nisikirako ny lohan'le zaza tao ambany tao zany. Teto moa zany nisikirako anazy teto zay. Dia le izy ve maty teo an'io daholo sa misy an'izay teneninao zay hoe tany amin'ny hôpitaly ny sasany sa? Le zafikelyn'le 9 taona io zany no tena maty sur place hoe mbola tao ambany tao izy dia maty satria izay niteneniko anao hoe masinina ny teo ambony no nisitomako anazy tao zany hoe nakipako aloha le masinina. Dia izy le zanany lahy kely koa tena efa maty satria amin'ny mahazazakely azy efa sepitra mihitsy izy zany efa fotsy be iny tapany ambony izy satria adiny iray sasany izy tao foana. Dia le ramatoa no mbola misy aina zany tainy an-dalana izy zany izay niakatra tany iny tary mijery tômôbila dia mbola henona izy zany hoe azo lazaina hoe ao anatin'le manary aina satria izy
efa mitretreny izy zany tany an-dalana tany dia tonga teny amin'ny hôpitaly moa izy vao jereny dokotera izy dia efa tsy izy tsony ty. Aterina Saraelo nandraisan'ity renim-pianakaviana ity ny fahafatesan-janany izay mipetraka tao amin'ireny Benimaty io. Efa nandidona azy anefa ity fahafatesan-janany ity. Nanahoana ny nandraisana an'izany hoe fahafatesany zanaka tampoko izany taizanao tamin'ny fotoana io, ahoana ny nahenonao azy? Mahafitampo izany nahenao hoe maty ny zanako. Za tsy terateraka fa namonjy fahoriana tany vadiko satria avan'ilay vadiko dia tany izay. Dia tany moa zareo tsy niteny anahy hoe maty ny zanako fa ny reniko ihany ny teneny. Dia fa tonga tetsy ambony tetsy vao nitenen'ny dadanay hoe maty ilay zanako. Fa io zanako io vao tamin'io no natory tao amin'ny bebe sa efa patory eo foana? Izy tsy mety miaraka aminay satria izy efa taizan'ny bebe any. Dia ao foana izy matory isan'andro isan'andro? Ie. Tamin'iza vao tonga teto moa dia vao nitenen'ny dadanay hoe mahereza fa izy telo mianaka ny lasa. Dia tonga dia tafapetraka tsy natsangana intsony. Tsy nahita nahatongavan'ny tata trano akory fa nandeha dokotera dia tarehy ambony tarehy. Dia nofinay vaty izany ny hatafitana azy. Fa firy amin'io moa izany ny zanakao dia efa firy izy? Anankiroa anata dia izy mifampy. Efa arak'ilay taizany izy efa tsy voninay mihitsy izy fa izy vao za zany taty amin'ny nesidanay teraka anazy dia izy vao mbola kely mihitsy izy dia efa neneny taizana azy dia efa ndraikim-pota aminay izy. Izany hoe tsy tany aminareo mivady mihitsy izy fa taty amin'ireny be amin'ny foana mihitsy? Taty amin'ny nesidanay satria izy zavokely voaloha. Ary ny taminao manokana ve tsy araka ny fanontaniana tamin'ny ray aman-dreny taty ihany tsy nisy hoe zavatra nandindondindona anao mety hoe hahalasana azy tampoka ny atoandro na ny alohany iny manahoana izay? Nandindondindona anahy tamin'ny zoma izay ny alaty zoma hariva be. Dia izy moa zany izy manavy foana rehefa hariva lalao rano izy dia manavy foana. Dia izy tamin'ny zoma hariva nitongona anaraka anay hoe mama za anaraka anareo. Dia izay moa nanambitamby anazy hoe rafalo mijanona fa maizana be ny andro dia sao dia tratry ny orana koa fa miaraka amin'ireny ianao rehefa te handeha. Dia meny dada 5 000 izy dia lasa izy nandeha nakany an-tokotany fa izy efa mitongona anaraka anazy. Nefa atao amin'izay izy tsy mpidongo hoe tsy mpidongo manaraka anazy zany izy fa izy raha makany vato izay dia teneny izy andao andeha hiaraka aminay raha fa za tsy handeha hozy izy fa tsy mandeha dada sy neny satria dada sy neny fetsony amin'ny dada sy neny. Tahaka izao ny fitantaran'ity tovolahy ity Nzamanitranga nandritra ny fotoana ny ontsahany tany ka nahafatesan'ireo telo mianaka ireo teto ilan'ny vato. Ohatra ny trano paozy mitana amin'ity taona ity hoe miandry mitsika dia namboatra ny trano an'olany trano biriky dia asiana rihana izay ny tena paozy sy tanjona nay mianakavy tsy izay mivady rery fa ilay zanako lehibe anankitelo hoe fanoana ifanoana dimy mianaka anao amin'ny trano izay ny tena tanjona. Hatramin'izay nareo tao foana mipetraka? Tao foana hatramin'izay fa ny tena navoana io zany tamin'ity volana fevrier tena diso ohatrohatra ilay ranora io zany tsy hoe tamin'ity ny efa nandindona fa hatramin'izay no nandindona fa tamin'ity zany ity volana ity zany ilay orana ohatrany tsapako tena diso trop loatra ilay orana tamin'ity tsy tena tenanako izay zany hoe manao fianakaviana angamba zany misitsika any hiafihafy kely mandrapa avahazay voavara ho avahona ny zavatra tena mavesatra. Izany hoe tena mbola tsy misy sitrihana eritreretana mihitsy izany aloha nareo zao rehefa mikarakara ny razana aloha dia après an'izay dia vao hita eo hoe ho aiza. Ny fianakaviana zany tsy maintsy zany misitro
atrito priany tia fianakaviana moa zany mana ivady dia io latabatra io miaro azy sy le hazo le avany tafo zay zany nahavitra nyty dia ity zanako anankiray ity io no tena maty voalohany indrindra tamin'izy telo mianaka le machine teo ambony latabatra ejera tandrina satria izy mavoa izay mavoa azy le saza raha iny zany iny amin'ny alina mitady rano rehefa mitady rano iny tsy mitomany izy fa tonga dia miala eo akaikinay maka an'le rano sotroina dia toerana misy an'le rano efa hitany dia teo na tsy navoakitika le zaza io mpisotroana rano izy zany tonga le loza tonga le loza teo an'le partie sotroiny rano tsy voakasika mihitsy teo amin'le partie nakany an'le rano sotroina zany tsy voakitika izay ny nanamora namoanana